Mbola ho ampitomboan'Andriamanitra lalandava ho ampotsika ny fahalalana azy ho Andriamanitra sy i Jesosy Kristy zanany tompontsika. Amen. Isaia 1:20 ho andininy 8 no isotonantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra amin'ity alahady voalohany amin'ny taona ity. Ivavaka sika. Eo ambany masonay ny teninao ankehitriny, ary matoko izay fa andre ny tenin'ny vavanao tokoa izay ro Tompo anova ny fiainanay anie zany, ary dia mitenena sy miasa mahery eo amin'ny fiainanay mba androvany teninao zany ny fiainanay manokana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay zany. Amen. Ny androandroany dia antsoina hoe epifania. Dika ny teny hoe epifania dia hoe fisehoana. Fisehoan'Andriamanitra, fisehoan'ny Mesia. Fotoana zany fanambaran'Andriamanitra ny tenany, fampahafantarany ny tenany amin'ny olona ny epifania. Any amin'ireo tany tatsinanina izay misy ny fiangonana orthodoxe dia ny teofania no ilazany zareo azy, any hoe fisehoan'Andriamanitra. Ahoana ny fomba ampahafantaran'Andriamanitra ny tenany amintsika? Zany no resahan'ny Isaia 1:20. Ahoana ny fomba ampahafantaran'Andriamanitra ny tenany amin'ny olona? Mamaky tsara ny Isaia 1:20 tsika. Farafahakeliny dia misy hevitra telo azo asongadina ao anatiny zany. Satria tia ampahafantatra ny tenany amin'ny olona Andriamanitra dia mampiasa olona izy, mampiasa olon-kafa aza izay tsy mahalala azy akory. Andriamanitra tsy mahalala azy akory mampiasainy. Ary satria tia ampahafantatra ny tenany amin'ny olona Andriamanitra dia mampiseho hery amin'ny alalan'izany olona no tendrenina no fidiny zany Andriamanitra. Ary satria tia ampahafantatra ny tenany amintsika Andriamanitra dia manambara ny tenany, mampianatra antsika izy fa Andriamanitra Tokana Izy. Izay no le asongadintsika ao anatin'ilay Perikopa. Anakay voalohany dia ny hoe Andriamanitra tia iseho amin'ny olona, tia ampahafantatra ny tenany amin'ny olona. Tsy misy olona tena mahalala n'Andriamanitra arak'izay tokony halalana azy. Ary izay no mahasarotra ny fianarana teolojia. Tsy le hoe fianarana pastera fa ny fianarana teolojia. Amatonany azy ianao mbola tsy mahita rirany ihany indraindray. Tsisy olona tena mahalala n'Andriamanitra arak'izay tokony halalana azy. Fa soa ihany fa Andriamanitra manambara ny tenany ny Andriamantsika. Andriamanitra dikany hoe manambara ny tenany dia hoe mampahafantatra ny tenany amintsika izy. Ary tsy resaka hoe fampahafantarana tena kely lay ataontsika rehefa mifankahita hoe izao no izy. Fa Andriamanitra mampiseho ny maha-Andriamanitra azy, mampahafantatra ny maha-Andriamanitra azy, izay mandingana ny maha-olombelona antsika, mandingana ny toetra maha-olombelona antsika. Inona ny zavatra voalohany ataon'Andriamanitra? Raha mijery ny Perikopa ianao, mampiasa olon-kafa tsy mahalala azy akory Andriamanitra. Mampiasa olon-kafa tsy mahalala azy akory Andriamanitra. Manaitra dia manaitra ny filazan'ny Isaia ny manomboka amin'ny andiny voalohany. Izao no lazain'i Jehovah ozy izy amin'ny voahosiny. Dia izy ilay anarana aorinany Kirosy, mpanjaka persianina zany, gentlis zany, olona tsy mahalala an'izay Jehovah akory zany. Fa miresaka hoe ny magitsika dia ozy hoe ny olon-kendry avy any antsinanina, mpanandro zany, ny mijery ny kitany io no hainy, mijery ny volana sy manomba tombana izay mety hitsanga.
reny no ainy. Ary maninona moa Andriamanitra no niantso ny Abrahama dia nanala azy tany amin'ny havany, satria avy tany amin'ny tanin'ny Persianina ny Medianina sy ny Persianina ny misy an'i Abrahama. Ka Andriamanitra rehefa te-hampafantatra ny tenany dia hitantsika eto amin'ity perikopy ity fa mampiasa olon-kafa izy zay jentilisa azy, tsy mahalala azy akory. Ary io nantsony hoe voaosiny, tika ny teny hoe voaosiny dia hoe mesiany, io nantsony hoe mesiany. Zao lazainy Jehovah ny amin'ny mesiany, ataontsika arabaky teny ny amin'ny Kristiny. Eto zany kirosy dia tandindon'ny Kristy. Ary vidian'Andriamanitra, hosoran'Andriamanitra ho mpanjaka, mpanjakan'ny Persianina, mba andresy firenena maro. Mbola resantsika izany rehefa avy eo. Fa ina zavatra tazantsika eo zany dia hoe ilay Andriamanitra miantso olona tsy no heverina ho antsoina akory. Tao amin'ny perikopantsika eo amin'ny testamenta vaovao filazantsara, manomboka amin'ny 9:7 amin'ilay toko voalohany, vakitsika teo amin'ny Jaune, dia Filipo no natsony. Tika ny tenin'izany hoe Filipo zany dia hoe tia soavaly, zany dikan'ilay teny, zany dikan'io teny io. Dia Andriamanitra mahagaga fa dia miantso zao olona tsy ampozinao rehetrarehetra zao izy. Ny olona mpanao PMU fotsiny, ny olona mpampiady akoholahy, ny olona poloka, ny olona zay heverin'ny olona fa mpitaingy tamboho, faikan'olona hoy ny fitenin'ny olona azy. Ary Paoly apôstôly dia nahatsapy zany, dia izy hoe amin'ireny ozy izy nisaotra an'Andriamanitra ozy izy noho ny fahasoavany fa mba natsony hanao ny asa fanompona. Dia zaho zay amin'ireny rehetreny, zaho dia mpanota, ary amin'ny mpanota dia zah ny lohany. Paoly apôstôly zay milaza hoe zaho dia mpiteny ratsy fahiny. Kadeny hoe mpiteny ratsy aloha tsy le teny ratsy manompa varararaka entsika ireny iray, dikeny hoe mpaniratsira, mpaniratsira fivavahana, mpaniratsira ny Jesosy Kristy. Ny olona mpaniratsira tahaka izany no vidian'Andriamanitra. Dia Paoly apôstôly mamerina azy eo amin'ny Korintianina voalohany, zao no voalaza hoe fa ny adala amin'izao tontolo izao izy noho ny vidian'Andriamanitra amenatra ny endry. Adala amin'izao tontolo izao no vidian'Andriamanitra hampamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao noho ny vidian'Andriamanitra hampamenatra ny mahery. Ro Paoly mpiteny ratsy no natson'Andriamanitra, zany hoe mpaniratsira, natson'Andriamanitra mpitory ny filazantsara. Ary zany no Andriamanitsika, zany ny fomba fampatarany ny tenany hoe Andriamanitra tahaka izany ny Andriamanitra zay ivavahantsika, tsy Andriamanitra manavakavaka, tsy Andriamanitra zay mifidifidy olona, mifidifidy tavan'olona, ary tsy Andriamanitra izay maka ny mahery raha teo miandany amin'ny mahery. Zay mantsy ny fanaon'ny olombelona, miandany amin'ny mahery, zay mahery ny andaniny. Iny manahirana na eo amin'ny firenena azy, zay mampivadibadika ny olona zay tsy fantatra tsony hoe inona no atao. Tsika vahoaka moa dia faniny eo, ny olona sasany ary avy eo vadika ary indray, vadika atsy indray, dia mivadibadika eo ny loko. Fa Andriamanitra tsy tahaka izay, fa Andriamanitra mifidy ilay adala tetỳ amin'izao tontolo izao, ary ny azo ny ampiasaina daholo ny olona rehetra. Zany no Andriamanitsika. Raha atodika any amintsika izany tenin'Andriamanitra zany, dia raha misy olona aza mieritreritra hoe andahan'Andriamanitra, misy olona zay mpaniratsiran'Andriamanitra ny amin'ny fianakaviana any, tsy mety mivavaka sy ny rehetra, reny ny tena tediavin'Andriamanitra, reny ny tena antsony. Araka ny tenin'i Jesosy moa hoe tsy avy antsony marina, fa ninona ozy izy? Mpanota hoy izy. Io ianao fatrapanda io, satria misy olona fatrapanda, misy olona natao batisa mbola kely, efa antitra ihany fa mbola tsy mpandray fanasan'ny Tompo. Misy olona efa antitra ihany fa tsy mety miditra am-piangonana, fa rehefa fety vao miditra. Tsy maninona aloha rehefa mbana mahalala miditra fety. Dia io olona fatrapanda io no samborin'Andriamanitra. Ianao fatrapanda io, fatrapangatakandro, ianao zay mihevitra hoe zaho zao ve dia hanao an'izany.
misy olona mifakafantana moa dia nanontany izy nanontany ary le rangahy iny ve ozy izy le rangahy tahaka zao iny olona io kaikina eo izy mipetraka pastera angahy iny pastera ino pastera namanay zaho izy tsy nanapohan'ino pastera zany mihitsy fa ahoanao ka mpitaingy tamboteny aminay iny taloza izy reny ozy izy mpiteny ratsy teo an-tanànanay teo de ity moa no nisahako taminy hoe ny adala tety am'izao tontolo zao no fidin'Andriamanitra mpamenatra ny endry fa tena pastera iny ka rangaho izy fa tena pastera ve rangahy tena pastera ino tena izy marina mihitsy tena izy mahagaga sana izy ary zany ny Andriamanitsika Andriamanitra mahagaga tsika zao ane raha natsoan'Andriamanitra tsy de hoe faratapony amin'ny olona kory tsy hoe mahay noho ny olona hafa tsy hoe miendry noho ny olon-kafa tsika na hoe misy hatsarana manokana zay mba hitiavan'Andriamanitra atsika manokana tsika no mety manatsara ny tena tsika eo fa Andriamanitra mahalala atsika fa mpanotsika satria mpamantatra ny fosiny vo izy taka ny mamataran'i Jesosy any Natanaela fa tantsara Natanaela efa hitako ianao izy teo ambany aviavy efa tsy nifakahita taminy akory dia tahaka izany no nahafantaran'Andriamanitra atsika ary dia azo ny antsonitsika azo ny ampiasaintsika raha mbola miantso ny Andriamanitsika satria izay ny fomba nyo Andriamanitsika io miantso olona izy hovonjeny miantso olona izy hanatona azy miantso olona izy hiaraka aminy Jesosy zay Mesia n'Andriamanitra lay mitovy asina amin'Andriamanitra lay tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany raha vao nano mitomboka ny asany dia ny miantso olona ny nataony avy anaraka zay nataony avy anaraka dia androany koa miantso atsika Andriamanitra avy anaraka azy zany ny fomba n'Andriamanitra zany ny toetra n'Andriamanitra zany no endrika io Andriamanitsika io Andriamanitra tia ny olona rehetra hovonjeny ny Andriamanitsika ka zao voalohany taona zao fotoana ny voady indraindray amin'ny olona hoe za dia mivoady fa zao fa fotoana fanoloran-teny zao ny tena marina za mangatakandro manolo tena ho an'Andriamanitra za mangatakandro mandeha mivavaka androany ny fotoana mety rapitso tara loatra zany ny zava-dehibe ary zany ny Andriamanitra zay vavahantsika mampiseho amintsika hoe azo ny antsony ianao tiany ianao ninona toetranao lohampanota takandro Paoly ve ianao olona zay mety hompoloka ve ianao mety mpitoroka ve ianao mety olona mpanao herisetra ve ianao reny no antson'Andriamanitra ary zany ny fomba ampisehon'Andriamanitra ny maizy azy miantso an'ireny olon'ireny izy miantso atsika izy ny amin'izany zany ny fomba ampahafantaran'Andriamanitra ny tenany amintsika fa ny zavatra faharoa dia zao mampiseho hery Andriamanitra amin'ny alalan'ireny olona zay nantsony ireny mampiseho hery Andriamanitra amin'ny alalan'ny olona zay nantsony zao no lazainy androso eo alohanao ary andravina no kitontaona sy nanorotoro ny varavarana anapatapaka ny hidy vy dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina mba hahafantaranao fa izao ny Jehova zay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitra ny Israely mba hahafantarantsika fa izy no Jehova dia mampiseho hery Andriamanitra mandresy zavatsarotra io na tsy le hoe varavarana ozy izy sy anapatapaka ny hidy vy ny olona zao matahotra dia manao varavarana vy be tsy lahitra mihitsy misy roa sosona telo sosona dia tany amin'ny faritany anankiray na nandeha nanao tourné hiditra tany an-tranon'olona anankiray telo sosona ny varavaran-kazo aloha dia varavarana aluminium ny eo fovoany vy be ny aty manatrika aty zany ny zava-misy satria matahotra ny olona zany koa no milaza fa sarotra misy zavatsarotra iainan'ny olona andavanandro fampanantenan'Andriamanitra dia ny hoe ny fampisehoany fa Andriamanitra izy dia eo amin'ny sarotra nampisehoan'Andriamanitra zany ka ravany izany sarotra zany eo amin'ny fiainantsika ary zany no nanirahany an' Jesosy Kristy zany mba handravany sarotra zay le hoe manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny fiainatsika i Jesosy Kristy inona moa ny sarotra sy manahiratsika fahafatesana zany manahira-tsainantsika tsisy olona teo faty zany teo velona daholo ny olona rehetra zay ny nampiazakazaka atsika raha nanisy ny aretina teo velontsika ary eny am-pialatanan'Andriamanitra omeny antsika zany fanalahidy zany dia Jesosy Kristy ary ampisehony zany hery mahagaga zany isika satria zany ny fomba fampahafantaran'Andriamanitra ny tenany ho antsika fandresena mihezinezina nomeny
rehefa miaraka amintsika, rehefa manaiky olom-boafidintsika, manaiky olona voaosontsika, manaiky tena olon'Andriamanitsika. Io le teny hoe miaraka io fa lazaiko tetany zay indray mpandeha, ny teny hoe miaraka avia anaraka, tsy hoe avia anaraka avy aoriana, tsy zay loatra ny dikan'io teny io, fa andao hiara-dalana amiko, andao hiara-disika, andao ampinamantsika, avianao sakaizako. Zany dikan'io teny Jesosy io, le teny avy amin'io teny hoe akôlita efa ndresantsika teto zany. Ary dia mba ho tena naman Jesosy ianao, ary rehefa tena naman Jesosy ianao dia omeny fandresena miezinezina isika ao anatin'izany. Zany ny fomba fampisehoany fa Andriamanitra izy, mahery izy, omeny an'izany fandresena miezinezina zany tsika. Ary zay no nahatonga ny Paoly apôstôly ilaza hoe fa isaorana ny Andriamanitra hozy izy zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny olona miaraka amin'ny Jesosy dia mahazo fandresena ary manana sy mahatoky zany fandresena zany. Raha tia andresa ianao eto amin'ity fiainana ity, zany eny vahaolana fa ny olona indraindray tsy mahita e. Efa nitairin'Andriamanitra tsika tamin'iny taona iny mba hahalala, hahita, hahafantatra an'Andriamanitra. Fa misy vahaolana anankiray omenan'ny olombelona, dia ny finoany an'i Jesosy Kristy. Dia hoy ny olona hoe zay fivavahana kristianina ve, zay manana fivavahanay, zay tsy mivavaka, zay mpanompo sampy, tsy mila an'izany zay, zay mpanompo ny fivavahany razana zay, mpivavaka amin'ny razana zay, tsy mila an'izany zay, zany ihany no nandrava ny fiainanay. Dia aleon'ny olona ny maizina tsy zay ny mazava, raha dia namirapiratra tao amin'ny maizina aza ny mazava. Hoy ny soratra masina, ny vahaolana tokana ho an'izao tontolo izao dia ny mino an'i Jesosy Kristy irery ihany. Ary izay no nresahana tary amin'ny testamenta vaovao, fa mbola hita zava-dehibe noho zany ianao ry Natanaela ozy izy a. Ianao izy tsika tsy mifankahita akory, satria tsy mifankahita akory zareo, fantatsy Jesosy fa teo ambany aviavy Natanaela. Ianao ve zao mahalala n'izay ataon'ny olona any an-tranonao any hoe aiza izy zao? Sy hahalala an'izany. Mahalala ve ny havanao any Antafina, any Morondava na any Mahajangana, fantatrao ve ny ataony zao aiza ho aiza izy zao, any am'plaza izy zao aiza, dia ndray amin'ity story anareo ty no miresaka zany. Tsisy mahalala zany. Jesosy mahalala hoe aiza le olona. Fa zava-dehibe no zany izy ny atao dia indro izy misokatra ny lanitra ka ny anjelin'Andriamanitra dia miakatra sy midina eo amboniny zanak'olona. Any hoe raha tena te hanana fifandraisana amin'Andriamanitra ianao dia Jesosy Kristy ihany no tena azahoana antoka fa mifandray amin'Andriamanitra. Mitady an'Andriamanitra daholo ny olona rehetra, samy manana izay Andriamanitra ivavahany, fa azo antoka fa iombonana ny hoe raha tena misy ony tsy mino an'Andriamanitra zany Andriamanitra zany dia zay tena Andriamanitra ny any tiako ivavahana. Ka ny tena Andriamanitra dia eo amin'i Jesosy Kristy. Tsy misy olona mankany amin'ray hoy ny soratra masina raha tsy amin'ny alalany. Izao ny lalana sy fahamarinana hoy Jesosy, ary tsy misy olona mankany amin'ray raha tsy amin'ny alalako. Zany hoe diso daholo lalana rehetra andianana rehefa tsy mandeha eo amin'i Jesosy Kristy. Rehefa tsy mino an'i Jesosy Kristy, Andriamanitra tsy izy zany, dia mety tezitra ny fivavahana hafa kanefa zany no izy, zany ny marina. Farany, manambara ny tena no Andriamanitra tokana io Andriamanitra io. Marina fa jentilisa kirosy, fa tiany Jehovah hahalala ny anarana izy, fa Andriamanitra tokana izy, tsy misy Andriamanitra fa tsy zao. Izao efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra ianao. Ka ao ka hahalala n'izany Andriamanitra tokana izany tsika. Dia Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy, Andriamanitra izay manana fahefana mahafao be. Zany mantsy manahira-tsaina antsika hoe voafehin'Andriamanitra tokoa ve ny zavatra rehetra mitranga eto amin'ity fiainana ity? Tena voafehin'Andriamanitra eo ambany fahefan'Andriamanitra. Andehantsika nge hamaky ny andininy fahafito ao amin'ity perikopantsika izay atoko fa 10 andininy fahafito. Dia tsika hiara-mamaky azy. Inona ny zavatra mitranga rehetra eto ambonin'ny tany zany a, dia inona ny zavatra tena mitranga? Inona tena zavatra mitranga? Eo am-pelantanan'Andriamanitra zany. Dia hoy ny voalaza andininy fahafito, izao izay mamorona ny zavatra ozy sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy ny mahary ny loza, izao Jehovah no manao zany rehetra zany. Raha misy zany loza mitranga dia avelan'Andriamanitra iza ny manao an'izany? Andriamanitra no manao an'izany, Andriamanitra no mamela an'izany hitranga. Misy fiadanana
dia izy ny manao an'izany zany hoe eo ampelantanany eo ambany fahefany ary mpanjaka tsy manam-paharoa zany Andriamanitra ivavahantsika zany ary ny fahamarinana zay ampidininy mba hahavonjy ny olona ary ilay hoe areoka ho vokatra avy amin'ireo zay ny famonjena oka tsimoka miaraka amin'izany ny fahamarinana mahavonjy ny olona dia zao ihany mivavaka amin'Andriamanitra Tokana Izy Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy ina moa no hafatra amin'ity taona ity zany aza manompo tompo roa re olona aza manompo tompo roa efa fantatsika zao hoe io no Andriamanitra izy no Andriamanitra ary mahalala an' Jesosy Kristy tsika zay lalana sy fahamarinana ary fiainana sala amin'ny olona mahalala ianao hoe raha ho any mahajanga ianao dia mandeha any amin'ny RN4 lalam-pirenena fahefatra fa tsisy olona ho any mahajanga ka andeha ho any amin'ny lalam-pirenena faharoa azo antoka fa tsy tongany ianao na dia andeha 20 kilometra isan'ora azy fa mandeha any amin'ny lalam-pirenena fahefatra ianao raha ho any mahajanga raha ho ao amin'Andriamanitra ianao dia mandeha amin'ny finoanan' Jesosy Kristy ianao ary aza manompo tompo roa everiko fa tsy ny fivavahana no mahatonga ny firenentsika na mahatonga anao na mahatonga ny ankohonana maro miraraka amin'izao fotoana izao mahatonga ny fahantrana mafy eto Madagasikara volaza ny banque mondiale fa anisan'ireo firenena tia mifarany indrindratsika firenena ray sisany ny aorinantsika raha ny firenena manitra fa isika ny aloha amin'ny farany amin'ny firenena manitra eto ambonin'ny tany maninontsika no manao an'izany tsy ny fivavahana amin'ny Kristy no mahatonga izany fa isika mandeha lalakafa ka mbola antson'Andriamanitra ho antsika fa ampahafantarany ny tenany amintsika hoe ity ny lalana ka andehano io ny lalana io ny finoanan' Jesosy Kristy averiko indray fa mampiasa olon-kafa Andriamanitra mampafantatra ny tenany mety ianao zany olona zany ty olona everin'ny olona tsy izy ianao everin'ny olona hoe tahaka izao ianao manana ny fahalemenao ianao kanefa antson'Andriamanitra ianao eno ny antson'Andriamanitra Andriamanitra mampiseho hery mampandresy ny olona miaraka aminy tsy aloha ve miaraka amin'izay mampandresy ary Andriamanitra mampiseho fa Andriamanitra Tokana Izy aza manompo tompo roa fahalan'Andriamanitra zany Andriamanitra voninahitra afatra ho anao amin'izao taon'izao ane zany amen. Vavaka isika misaotra anao zay fa na dia mpanota tokoa zay eny amin'ny rano fo zay na dia nitsolopy tao anatin'ny aizina aza ny fahalalan'ny razanay an'Andriamanitra efa miposaka ny mazavaka fantatray hoe iza no Andriamanitra tsy finonan-tsaina fotsiny zany fa efa niainanay zany tsy maharesy lahatra anay fotsiny zany fa efa nivelomanay zany efa naseho anao teo amin'ny fiainanay zany hoe rehefa tena mivavaka amin'Andriamanitra zany dia misy fitahiana raha misy zay midona aminay ankehitriny raha misy zay fahalemena manjaka eo amin'ny fiainanay dia fantatrao zandro Tompo fa izahay miala aminao fona aminao zay no ireo lalana rehetra nombanay lalana makany akafa fa tsy makany amin'Andriamanitra itoetranay zay mandositra an'Andriamanitra misaraka amin'Andriamanitra satria tia hampaharitra ny fahotana ihany zay ary tsy mahafoy zany fona aminao zay ary indreto zay tahaka ny Filipo sy Natanaela mino zay fa ianao Jesosy no zanak'Andriamanitra ianao no Kristy ary ao aminao no ahitana an'Andriamanitra koa raha mifony zay androany dia avela heloko zay ary ento zay mba ho tafahoana amin'ny ray ao amin'izany famelan-keloko zany amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany amen.